Ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Anio alahady fa 17 ny volana May taona 2024. Alahady fa 4 manaraka amin'ny Pasika. Alahady ihany koa hitondrana mibavaka ireo zanaky ny fiangonana miasa eo anivon'ny foibe FJKM. Alahady fandraisana ny anio ry havana ary mbola andiny atsika ny loha hevitra manao hoe miasa ao amin'ny ny fanamasina. Ny liturjia amin'ny endriny fahatelo no anarahantsika izao fampom-pivavahana izao. Ko andesitsika ry havana hitsangana hihira ny hira fanentanana amin'ny hazakazaka masina. Fisaorantsika sy fideratsika an'Andriamanitra dia andeha hovakitsika ny salamo izay efa voalahatra hovakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe endreny amaron'ny asanao Jehovah fa endrena nanaovanao azy rehetra eniky ny zavatra nataonao ny tany ireo rehetra ireo miandry anao mba omenao ny haniny amin'ny fotoany manomenao dia manangona izy manokatra ny tananao ianao dia vokony soa izy manafina ny tavanao ianao dia raiky tahotra izy alainao indray ny ainy dia maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy maniraka amin'ny fanahinao ianao dia ary izy ary manavao ny tarehany tany ianao homandrak'izay any voninahitra Jehovah aoko Jehovah hifaly amin'ny asany. Amen. Ooh.                                                                      Amen.                              Amen.
mideranao tokoa izay ry Andriamanitro, ary mankalaza ny anaranao masina, fa ianao ilay Andriamanitra mahery, ianao ilay Andriamanitra manam-pahendrena, ary ianao ny tompon'izao rehetra izao. Ny fahalebiazanao Andriamanitro dia mahenika izao rehetra izao. Koa misaotra anao izay ny amin'ny fahasoavana, ny amin'ny fitahiana izay avy aminao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny tombom-pahavelomana omenao anay, ary misaotra noho izao fotoana omenao anay izao ahafahanay miombona eto an-tranonao indray. Ny voninahitra anie dia ho anao Andriamanitra rery ihany, ary mifananao masina ho aminay rehetra izao, ahafahanay mifantoka amin'izao fampom-pivavahana tanterahanay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika izao ry havana. Aoka hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra hihira ny hira izay efa voalahatra. Ivavaka isika, indreto tokoa izay ankizy tanora Jesosy, maniry indray, andre ny teninao, ary maniry hiaino izany teninao izany mba hanarahanay ny sitrakao. Dia fananao masina ho aminay rehetra. Saotra Jesosy, amen. Ny lioka toko faha 1:17 indray ankizy tanora no akatsika afatra amin'ity anio ity. Lioka toko faha 1:17. Ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aroy izao aminareo, mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Amen. Andeha ankizy tanora mbola averintsika indray mandeha izany soratra masina izany manao hoe: aroy izao aminareo, mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Amen. Jesosy eto ankizy tanora dia mampianatra antsika ny fomba hifandraisana aminy sy ireo fihetsika izay ahafahantsika mifandray aminazy. Dia tsy mifandray amin'ny Jesosy ihany fa mifandray amin'Andriamanitra iray ihany koa. Dia noho izany ankizy tanora arak'izao soratra masina izao dia misy hetsika ataontsika mba ahafahantsika miresaka sy mifandray amin'ny Jesosy, mifandray amin'Andriamanitra ihany koa. Dia ny fihetsika voalohany izay ampianarina eto dia hoe mangata. Rehefa mangataka dia ny vava sy ny tanana no miasa. Izany hoe ny vava izany anandratana ny anaran'Andriamanitra rehefa mangataka aminy, dia ny tanana ihany koa anandratana ny voninahitr'Andriamanitra. Dia ny fihetsika faharoa dia hoe mitady. Dia misy fitaovana amin'ny vatantsika koa izany miasa rehefa mitady, miasa amin'ny masontsika, miasa ny tongontsika, satria mikaroka zavatra isika, mikaroka an'Andriamanitra. Dia ny maso ampiasaina mba hamakina ny tenin'Andriamanitra, satria ao no ahafahantsika mifandray aminy. Dia ny tongotra ihany koa ampiasaina mba handehanantsika aty an-tranon'Andriamanitra, ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra miaraka amin'ireo namantsika. Dia ny farany dia hoe dondony. Rehefa mandondona izany dia miasa hatrany ihany koa ny tanana. Izany hoe ny ratsambatana izay nomen'Andriamanitra antsika izany ankizy tanora dia ampiasaina hifandraisana amin'Andriamanitra. Ampiasaina hifandraisana amin'Andriamanitra. Izany hoe misy antony avokoa izany ary misy asany avokoa ny ratsambatana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ny maso isika dia
ampiasaintsika rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ny tongotra ampiasaintsika rehefa mandeha aty an-tranon'Andriamanitra isika. Ny tanana sy ny vava dia ampiasaintsika ihany koa rehefa midera an'Andriamanitra isika. Dia izao izany ankizy tanora, andeha ampiasaintsika hifandraisana amin'Andriamanitra ny rantsambatana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ampiasaintsika hifandraisana amin'ny Jesoa ireny rantsambatana nomenantsika ireny, fa tsy ampiasaintsika amin'ny zavatra ratsy fotsiny, tsy hoe angatahana gote amin'ny dada sy neny fotsiny, na hijerena film fotsiny maso, fa tena ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Dia manomboka izao izany ny ankizy tanora dia afaka mifandray amin'Andriamanitra satria manana vava, manana tanana, manana maso ary manana tongotra ihany koa. Dia anderaka izy tanora averintsika indray mandeha izao soratra masina izao ao amin'ny Luka 12:9 manao hoe: aroa izaho aminareo, mangatady dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia voana ianareo. Amen. Mbola hivavaka isika. Misaotra Jesoa fa mampianatra ny ankizy tanora ianao, mba hahafahanay mifandray aminao tsy tapaka. Misaotra ihany koa ny amin'ny fitaovana izay nomenao anay, dia ny amin'ny rantsambatanay hahafahanay manao hetsika hitodiana aminao. Dia ampianaro mandrakariva izay Jesoa ampiasa ireny hanomezana voninahitra anao, ahitanay anao tokoa, ary indrindra hahafahanay mihaona aminao. Amin'ny anaranao Jesoa ary nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Hiaraka vavaka isika. Ray malalo, misaotra anao izay efa nomenao indray izao fotoana izao hamakiana ny soratra masina sy hainoana ny hafatrao. Ny fanahinao masina amenao nay tsirairay avy. Ahalavoraro izao fanompony izao mba ho voninahitry ny anaranao. Fanahy masina, tendreno lelan'ireo izay hamaky ny teny mba ho voavaky tsara izany. Momba ny mpanomponao izay hitondra ny hafatrao, mba ho ny sitraponao irery ihany no ambarany, ary ampiorenao aty amponay vahoakanao ny teny, mba ho fanelo ny tongotray sy ho fanazavana ny lalanay, ka hitombonay amin'ny finoananao ray sy zanaka ary fanahy masina, sy ampitoetra tsaranay ao amin'ny Jesosy Kristy tomponay. Aoka tsy hisy feo hafa orenay afa-tsy ny feonao Andriamanitra irery ihany. Hiasa amin'ny mino tokoa any eny fanahy masina ahatanteraka izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen.
Iaraka makisihan'ny soratra masina sika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny Isaia. Isaia toko 470 andininy 1 ka hatramin'ny 5. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ankehitriny dia mihainoro Jakoba mpanompoko sy ry Israely izay nofidiko. Izao no lazain'i Jehovah izay nahary anao sy namorona anao hatrany am-boka sady namonjy anao. Aza matahotra ry Jakoba mpanompoko, ary ianao ry Jesoroana izay nofidiko. Fa handatsaka rano amin'izay mangetaheta aho, ary rika ho amin'izay tany karakaina. Eny, handatsaka ny fanahiko amin'ny taranakao aho, ary ny fitahiako ho amin'ny terakao. Dia ny ireny amin'ny ahitra, tahaka ny hazo malahelo eny anilan'ny rano mandeha ireny. Ny anankiray laza hoe, an Jehovah aho, ary ny anankiray koa ankalaza ny anarana hoe Jakoba, ary ny anankiray koa indray anoratra amin'ny tanany hoe an Jehovah, ary ny anarana hoe Israely dia ho tonony ampanajana. Hotoizantsika amin'ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao. Filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko 2:12 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ary ho faranantsika amin'ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina. Filipianina toko 1 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary hoy izao aminareo, mangatà dia homena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, ary izay mitady no mahita, ary izay mandondona no hovoana. Fa iza moa aminareo izay iray, raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazan-drano no hanome azy menarana ho solony hazan-drano, ary raha angatahany atody no hanome azy maingoka. Koa raha ianareo na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ny zanakareo, ka tsy maky avany ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Fa ny ataoko, aoka ny fitondrantenanareo ho miendrika ny filazantsara ny Kristy, mba handrenesako ny toetrareo, na ho tonga aho ka ahitanareo, na tsy ho tonga. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo, ka miray fo hiara-ezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara, ka tsy ho azo ny fahavalo ampitahorina ianareo, na amin'inona na amin'inona. Fa amin'ireo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjena anareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo fa nomena noho ny an'i Kristy, tsy ny ino azy ihany, fa ny ara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ady izany ianareo, izay hitanareo teo amiko, sady mbola renareo, fa ato amiko ihany ankehitriny. Amen. Mamangy atsika fiangonana tafaombona amin'izao fotoan'izao ry havana, ary manona trany ny famindram-po sy ny fiadana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fanahy masina ny hiasa ao amintsika mandrakariva. Ao amin'ny filazantsara ka ny Lioka toko 2:10, ny andinin'ny 7 no imbonantsika mandritra izao afatr'Andriamanitra izao.
Luka 12:20 ny andininy 17:20. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy: koa raha ianareo na dia ratsy aza mahalala nome zava-tsoa ny zanakareo, tsy mainky avana ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Tsy mainky avana ray izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Itapany faharoa indrindra ry havana no iorenan'izao afatr'Andriamanitra izao. Raha eo amin'ny tantaran'ny fiangonana, ny alahady elanela ny andro ny akarana sy ny pentekosta dia tena alahady manokana. Nahoana moa? Atsapan'ny fiangonana fa toa mangadiady izy. Filazana hafa moa dia manao hoe kambotin'ny fiangonana. Rehefa resy ny fahafatesana ny andro Paska, dia niara-ndriry tamin'ny mpianany i Jesosy nandritra ny 40 andro. Afaliana tsy misy tahaka izany satria miaraka amin'ilay mpandresy. Fa tapitra ny 40 andro, nakarina ho any an-danitra i Jesosy, tavela teo indray izany ny mpianatra. Mandihy ny alahady, anelanela ny andro ny akarina sy ny pentekosta isika. Alahady ao anatin'ny vanim-potoana iaina ny fiangonana ny teny ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:9, azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Andraso ny fanomezana ny fanahy masina, fa azo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo. Tsy hoe amin'ny alahady elanela ny andro ny akarana sy ny pentekosta dia eto sika fiangonana ny raisina, hierikerika fotsiny eto tsisy fanahy masina hiasa, fa ampianarin'ny tompo isika hiandry, hiomana tsara, hitsena ny pentekosta ary hanana fahavononana andray ny fanahy masina. Hiaina amin'ny fahatokina ny tenin'i Jesosy manao hoe tsy hamelanareo kamboty aho, ankaty aminareo aho. Jaona 5:17 ary manandrify atsika eto anankiray amin'izay manampy atsika koa, ny tompo hanome ny fanahy masina. Voalohany ry havana dia ambaran'izao andinin-tsoratra masina izao fa Andriamanitra raintsika dia manome ny fanahy masina. Izany hoe fanomezana ny fanahy masina. Ny hoe fanomezana eto dia milaza fa fanomezana tsy misy fepetra, omena fotsiny. Izay ilay hoe fanomezam-pahasoavana. Tsy tokony ho anao akory, tsy tokony ho an'ny fiangonana akory, saingy omen'Andriamanitra. Manome fanomezana dia ny fanahy masina Andriamanitra ray. Ao anatin'izany koa no hatakarana fa fanomezana ny fanahy masina ka tsy vidim-bola. Izany atao hoe Simona ao amin'ny asan'ny apôstôly 9, rehefa nahita fa azo avy amin'ny fametrahan-tanan'ny apôstôly ny fanahy masina, izy dia mpanompo sampy, mpanao ody, mpilalao ody, dia hoy izy tamin'ny apôstôly hoe ity ny vola mba omeo izany fanomezana izany koa aho. Fa hoy ny apôstôly manao hoe tsy vidiana izany fa vereza ianao mba amin'ny volanao. Tsy vidiana ny fanahy masina fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Dia tsy hoe ny abetsaka ny rakitrao izany no abetsabetsaka ny fanahy masina ao anatinao. Tsy hoe ny angezangezanao, fepetra abobabobaka ny fanahy masina ao anatinao. Tsy hoe ny fahakelezanao no abitika koa ny fanahy masina ao anatinao. Tsy angarana io fanomezana tsy angarana, tsy misy fepetra, tsy vidiana vola. Na ny kely, na ny lehibe, na ny zokiolona, antitra, tanora, lahy na vavy, dia sitrak'Andriamanitra omena ny fanahy masina.
tsy hoe ho an'ny mpitandrina ihany, ho an'ny mpiandry ihany, ho an'ny dekolina ihany, ho an'ireo manana zara fanompoana manokana, fa omenana rehetra ny fanahy masina. Zany ravana dia tokony tsarotsika amin'izao alahady mialoha ny pentekosta izao. Hiomana ianao fa andray ilay fanomezana dia ny fanahy masina. Fanomezana tsy hisy fepetra, tsy hividiana, tsy hiangarana. Ny faharoa, raha fanomezana izy tsy hoe atosatosaka fotsiny eny, fa fanomezana ary angatahana. Ho ny soratra masina, hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Angatahana ny fanomezana ry havana. No hoe angatahana eto, ery amin'ny vodipedy izay misy hoe tsy misy fitandrona enatra. Tena milatsaka ho toy ny mpangataka ianao mahantra Andriamanitra, ome ho any fanahy masina. Mangady ady toy ny kamboty aho, ome ho any fanahy masina. Fa koa ny matoan-teny dia matoan-teny milaza fiverimberenana, matoan-teny milaza zavatra matetika, matoan-teny milaza trangan-javatra tsy tapaka. Zany hoe ny fanahy masina dia angatahantsika ao anatin'ny fanetreteny. Anonana amin'ny tenanao toy ny mahantra mangataka, tsy afaka hivelona raha tsy misy ny fanahy masina. Ary mangataka dia mangataka dia mangataka dia mangataka, tsy leo ny fangatahanao Andriamanitra. Izay ny hevitry ny teny hoe mangataka eto amin'ity soratra masin'ity ry havana. Izao no mety mitranga amin'ny fiainan'ny fiangonana. Mangataka sika fa tsy fanahy masina ny mahdodina antsika. Misy mahavatra mandohalika mba azo asy amin'izao fotoana mahasarotra fitadiavana azy sy mahavery asany maro zao. Misy mahavatra mifadianina mba azo fanambadiana. Misy mahavatra mivavaka antom-pamantaranandro maro mba ahomby amin'ny zavatra atao, fa tsy mahavatra mandohalika angataka ny fanahy masina. Amaivamaivanytsika zany. Eto amin'ity alahady mialohan'ny pentekosta ity dia hitony tena ho toy ny mpangataka isika. Ilela-paladian'Andriamanitra ve ianao mba homeo amitsy ny fanahy masin'Andriamanitra. Tsy avy miaina ary atsy ao ny rivotra, izay moa ny hevitry ny hoe fanahy masina, hampiodina ny fiainako. Avy amin'ny fototra hoe pneu. Raha tsy eo ny fanahinao masina, tsy handeha ny fiainako. Raha tsy eo ny fanahy masina, ho sepotra eto amin'ity zao tontolo izao ity. Tsy ho vitako manomboka amin'ny fanompona sy ny asa mandraharaha ary ny fiatrehako ny fiainana eny amin'ny fiarahamonina eny. Zany ry havana no tokony hetrehantsika sy iainantsika amin'izao alahady mialohan'ny pentekosta izao. Fa anankiray izay mety mitranga amin'ny fiangonana koa dia ny hoe fiangonana tsy mila mihitsy ny fanahy masina. Ahilika ny fanahy masina. Ampy ny fandalinana eo amin'ny fanomanana samihafa ataon'ny tompona andraikitra eo amin'ny fiangonana. Ampy ny fihetsiketsehana ataon'ireo mpanompon'Andriamanitra isatsokajiny eo amin'ny fiangonana. Rehefa mivezivezeran'ny fiangonana dia miasa mafy izay. Ampy ny traikefa teo amin'izay asa fanompona natao. Izay amelatra latabatra masina fandraisana ve dia tsy ho hay. Tonga dia tairanga, tsisy vavaka. Tsy mila ny fanahy masina ny fiangonana. Pokaty ny asan'ny fiangonana manao tsinotsinona ny fanahy masina, manomboka amin'ny asa bitika indrindra ka hatramin'izay heverina fa ho lehibe indrindra. Ataovy ho lehibe ho anoloanao avokoa ny asa rehetra, ny antsipirian'ny fiainanao, ary tsy hiodina izany, tsy hiaina ianao, tsy ho afaka manao na inona na inona raha tsy ao ny fanahy masina. Dia izao ary, tsy misy hira anakoako raha tsy ao ny fanahy masina. Tena sokafo tsara mihitsy io vavanao io. Ataovy tsaroana fa miainga ao am-ponao ao ny fanahy masina, manafana ny fonao mba hira.
faly dia faly izay manjombotava mandinikisika fiangonana ry havana. Ny fiangonana tsy manilika ny fanahy masina dia mafana, tsy hoe mihira fe mihira fotsiny fa tena mihira maneho ny hery ny fanahy masina, mampiodina ny momba azy rehetra. Tsy hoe mitory-teny fe mitory-teny fotsiny fa maneho ny hery ny fanahy masina, tsy amin'ny fahendren'olombelona, tsy amin'ny tanjaka hoy ny bokin'ny Zakaria fa amin'ny fanahy. Izany ilay fiangonana tsy manilika ny fanahy masina. Dia mieritreritra koa isika, nitondra inona teo amin'ny fiainan'ny fiangonana, ny zavatra rehetra nataontsika eo amin'ny fiangonana. Sao fiangonana manilika ny fanahy masina isika, miantehitra ny fahaizana sy ny fandalinana, ny traikefa sy ny fahaiza-manao samihafa. Angatahana ny fanahy masina ry havana. Angataka isika ny tompo tsy hanao hoe iny dia mba tsitsitsio ndray maka ihany any manome tsia. Mangataka isika toy ny mahantra isan'andro isan'andro tsy afaka iainy raha tsy mahazo avy amin'izay namaly ny fangatahana. Dia toy izany koa eo anatrehan'Andriamanitra, angataka isan'andro ary tsy tapaka sy mandrakariva isika, angataka matetika tsy hitandro henatra isika. Ny tompo tsy handahantsika ka hiteny hoe ampy izay, efa be izay fanahy masina nomeko anareo nandritra ny 2 arivo taona mahery izay, inona ihany mbola tadiavina, fa izy dia mbola vonona nome. Ary tsena izany ampifaliana isika hiomana ao anatin'ny herinandro ny fanahy masina, handray izany ampanetretena amin'ny Pentekosta. Iray mandreny malala fanomezana ho an'ny ankonanao ny fanahy masina, aza misalasala mangataka tsy tapaka ampanetretena sy mandrakariva ny fanahy masina hiasa ao amin'ny isa-tokantranontsika. Ry tanora malala, aza fela feno zava-dratsy ny foditsika, angatao ny fanahy masina ameno anao mba hahafahanao manda izay rehetra mety hota ary miaina amin'ny fahamasinana. Omena ny fanahy masina ary omena ho an'izay mangataka tsy mitandro henatra. Omena tao inona? Ampahery, an'olon-tsaina, hiaro, ampionona, hampianatra, hampatsiaro, ampiombona ary indrindra mbola hampitombo betsaka ny fahasoavana ao anatin'ny fiangonana. Anio raha miteny ny soratra masina manao hoe tsy mainky avany raha izay any an-danitra no hanome ny fanahy masina ho an'izay mangataka aminy. Aza misalasala manetretena, mahantra ianao ary mila ny fanahy masina, tsy afaka ny fiainanao raha tsy eo ny fanahy masina. Manomboka amin'ny fanompona izay nifidianan'ny tompo anao eo amin'ny asa mandraharaza ny fiainanao ara-ankonana, ny antsampirian'ny fiainanao tsy afaka handeha raha tsy eo ny fanahy masina. Miomana tsara manomboka an'io mba hitsena ny Pentekosta amin'ny fifaliana. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, ianao ilay tokoa ilay miara-monina aminay ankehitriny amin'ny alalan'ny fananao masina, mitoetra aminay fiangonanao amin'ny alalan'ny fananao masina. Ary ny fanahy masina dia nomenao maimaim-poana ho anay, ary notoloranao amin'izay rehetra mila izany sy mangataka izany. Tomponay eo, ny fananao masina no mamery anay, ny fananao masina no mampahery, manolo-tsaina ary manavao anay. Menatra aminao izay Tompo, satria nanilika izany fanomezana avy aminao izany. Tsy nandray izany akory izay, fa natoky ny herinay sy ny traikefa izay anananay. Koa ankehitriny izay Andriamanitra, mifona aminao, mifona izay noho tsy fatokinay ny fanomezana avy aminao, noho tsy fatokinay ny hery ny fananao izay miasa aminay.
fa ho ianao hoe na dia findra aza ny tendrombohitra na dia hetsika aza ny avoana tsy mba hiala aminao ny famindram-poko. Koa izany indrindra Andriamanitra no asainay ny mangataka famindram-po sy famelan-keloka aminao ankehitriny ary mitalao ny fanadiovana avy aminao mba ahaizanay manana izany fananao masina izany ho pampahery anay hatrany. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpisolo vavanay sy avitra noho ny fahotanay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Izay mibebaka marina tokoa teo anatrehan'Andriamanitra ka ny aiky ny fahotantsika dia mitsangana handray ny teny soa mahafaly ho famelana ny elontsika. Hoy ny Tompo, ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho dia aminany ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo, ny lahy antotrareo any nofy ary ny zatovinareo ahita fahitana. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia handatsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Amen. Ko ambarary fa voavela ny elokareo noho ny anarany masina. Miderany Tompo. Andesika izay voavela heloka ry havana hanambara ny finoantsika ampahibe maso amin'ny alalan'ny fanaikeam-pinoana fahatelo manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny tapindrindra mandrakizay.
Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany atsika fa fombola mpanota isika dia maty amonjy Kristy. Mino ao Jesosy Kristy zanany natokana tomponsika tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho. Izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy ihany nanao-matentsika rehetra amin'ny tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao dia ny fontsika. Tompo amin'ny tombony fononay. Amen. Andeha mbola iombona mivavaka isika ry havana. Ry Tompo Andriamanitra eo, ianao ilay Andriamanitra fitiavana, ianao ilay Andriamanitra masina ary manome ny fahamasinana ho an'ny vahoakanao. Fa indrindra ihany koa Tompo, manome ny fahasoavanao amin'ny alalan'ny fananao ho amin'ny fiangonanao. Ry Tomponay eo, ankehitriny izay dia efa nampanantenanao ary nomenao toky ny amin'ny fananao masina izay omenao anay. Omenao ny vahoakanao, omenao izay rehetra mangataka aminao. Koampitero aminay Tompo ny fananao masina. Ampanjakao aminay ny fananao masina. Afahanay ihany koa mitoetra eo aminao. Afahanay mandeha eo anatrehanao. Ary indrindra afahanay manao ny sitraponao Andriamanitra. Satria ny fananao masina no manavao ny fiainanay ho tsara eo anatrehanao Andriamanitra. Ny fananao masina no manolo-tsainanay afahanay manatanteraka ny asanao ho amin'ny voninahitra ao Andriamanitra. Ary ny fananao masina no mampahery anay raha reraka izahay, raha azo ny manjo ary raha kivy ihany koa. Andriamanitra, aoka hiasa amin'izao fiangonana izao ihany koa ane ny fananao masina. Atsiarovanay fiangonanao ho tena tafaray marina tokoa aminao. Ary atsiarovanay ihany koa fa miaraka aminay mandrakariva ianao fa tsy mandao na mahafoy anay. Tomponay eo, indreo ihany koa ny vahoakanao tsiraray avy. Amponenao anatin'izy ireny Tompo ny fananao masina. Afahany tena mitodika aminao. Afahany tena manakaiky anao Andriamanitra. Ary indrindra, afahan'izy ireny mideranao sy manome voninahitra anao mandrakariva. Andriamanitra, mangataka ilay fananao masina ihany koa izahay ankehitriny. Ho amin'ity vahoakanao eto anivon'izao firenena misy anay izao. Fa ny fananao masina dia manavao ny tany, manavao ny olonao ka hahatonga ny olonao olom-baovao. Fanirinay Andriamanitra, ary etaeta ty anatinay ny ovan'ny malagasy rehetra. Handray anao Andriamanitra, ary indrindra hanantenanao Andriamanitra ka hatsiaro fa ao aminao irery ihany no misy ny fiainana, ary ao aminao irery ihany no azo itikina. Tsy ho takatry ny sainay Tompo, ary tsy ho takatry ny sain'ny vahoakanao izany rehetra izany, raha tsy miasa aminay sy miasa amin'izy ireny ny fananao masina. Fa ny fananao masina ihany koa Tompo dia ampitoero amin'ny mpitondra anay, mba ahafahan'izy ireny mitarika sy mitondra ampahintsina, ampahamarinana, ampamendrehana sy ampahendrena izao firenena izao, mba hatraranay ilay fiadananao aminao Andriamanitra, mba hiainanay ilay filaminanao aminao Andriamanitra. Maro Andriamanitra, no etaeta tianay entiny ao anatrehanao. Maro ny vavaka tianay asandratro aminao. Kanefa ilay fananao masina dia efa manonona izany
ao aminao Andriamanitra. Fa ny vavakay kosa dia iombonanay amin'ilay vavaka efa nampianarinao manao hoe trainay isany an-danitra ao masinany ny naranao ho tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ity atanjaka ny an-danitra miananana sazanay ary mamelany ilokay tahaka namana simeka taminay aza mitondra ny afakapana manafany amin'ny ratsy anao fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mbola tena ny fanonana ny fahasoavana ho antsika rehetra ry havana misaotra ny mpitantsoratra nitondra ireo tsara ho fantatra araka ny voalazany teo. Ny joroneto dia fanohizana ny fampahafantarana ny fiovana ao anatin'ny liturjia FJKM taona 2022. Iverenana kely momba ny liturjia amin'ny manjo. Raha teo aloha dia nisy manokana ny hoe fandevenana zaza eo am-piandohana ilazan'ny mpitarika hoe nodimandry ny zanaky ranona sy ranona tsy tononona ny anaran'ny zaza nodimandry dia niala tanteraka ao anatin'ny liturjia FJKM zay fa mitovy amin'ny liturjia ny fandevenana olon-dehibe izay ihany tavela ao anatin'ny boky liturjia ny fitariana fampovavana fandevenana momba ny fahafatesan'ny zaza kely. Ny horesantsika eto dia ny firafitry ny liturjia amin'ny ankapobeny. Nisy fiovana ny drafitra iombona ny liturjia FJKM. Raha teo aloha izy dia nizara 13. Izao izy dia naravina 5 monja. Ny voalohany ny fanokafana na fanombohana ny asa in'ilay raharam-piangonana iny ao anatin'izany ny drakitra, ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany ny 10 minitra ny ankizy tanora sy ny vakiteny ary ny toriteny, ny asa vavolombelona ary ny antsoina hoe fanirana na famaranana. Iry voalohany sy ny farany no resantsika amin'ity fotoana ity. Ny fanombohana amin'ny liturjia dia ambara fa feon-java-maneno na anjomara na lakolosy na hira. Ny famaranana kosa dia tsy misy afa-tsy hira tsodrano. Efa niainantsika ilay hoe tsisy hira intsony ao aorian'ny tsodrano araky ny toromarika ny mpiandraikitra fobe taona 2022 fa izao izy dia voarakitra ny soratra tsy misy intsony hira ao aorian'ny tsodrano. Tsy pian'ny taridalana kosa nefa ny hoe tsy amaivanina ny vavaka mangina. Iny zany tsy hoe fanidina bokotra na fanamboaramboarana volo. Efa hoe mipetraka isika na fanidindina poketra fa tena fahanginana firaketam-po amin'ny tompo fanonanao vavaka mialoha ny alanao eto amin'ny fiangonana hitodika ny fiainana andavanandro. Nahoary sika fanokafana na fanombohana hira ao anatin'io no miditra ny tompona anjara. Isika izay mpanatrika ny fotoana iombonana eo anivon'ny foibe na ny sondaparitany dia mahafantatra fa rehefa tapitra ny hira fiderana ataon'ny sampana tanora kristianina dia miditra ny tompona anjara manomboka ny fanompompivavahana. Ao amin'ny famaranana voalaza teo dia ny hira, ny tsodrano ary vavaka mangina tsy adonona ny fanonana ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sy ny trinité eny am-pamaranana ny fotoana. Aorian'izay vao feon-java-maneno firavana. Ny ankoatran'io ry havana miavaka ny liturjia fahatelo izay saika iainantsika isan'Alahady afa-tsy rehefa hoe misy fidirana faharoa. Ao amin'ny fotoana ny tenin'Andriamanitra rehefa vita ny toriteny ka miteny amenna ny mpitoriteny dia tsy enain'ny fiangonana amin'ny fanonana ny hoe sambatra ny mahitsy lalana. Iny dia tena fiovana
lehibe ao anatin'ny liturjia 5:20 raha tahaka ny teo zany isika moa zao mbola mampianatra tapitra ny toriteny isika fiangonana dia manao hoe ny liturjia sambatra ny mahitsy-lalina izay mandeha araka ny lalàn'i Jehova. Dia io manam'izany sika fa iainantsika sika ao anatin'ny intelo alahady zany zay sao dia mianano io fa eoana fa aninona zay le ampiomanana antsika riavana. Liturjia faefatra dia mitovy-drafitra amin'ny teo ihany saingy ny mampiavaka azy dia izy iainana ao anatin'ny fahavitriana kokoa fifalian'ny olom-bovonjo ny taridalana ary misy tehaka sy dia. Ao anatin'ny taridalana momba ny liturjia faefatra io dia hoy ny fanambarana hoe mila ampianarina ny fiangonana satria fiainana tena tsy mahazatra antsika Efesekema ny liturjia faefatra. Fifalian'ny olom-bovonjy santatry ny any an-danitra sahady. Ao tsy misy hoe voavela heloka fa efa tena fiainan'ny olona voavela heloka liturjia faefatra. Izay ariavana no tsara ho fantatra momba ny liturjia amin'ny ankapobeny ireo no ambaran'ny boky liturjia vaovao 5:20 arak'izay azontsika atao dia vidio io boky io fa tena manampy antsika indrindra ho antsika tompona andraikitra sy ireo vita fiofanana mba iombona antsika amin'ny tsodranomasina hoe hosaina iray sy vava iray mirana mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa manatsitrantitra ny fisaorana ho antsika mpianakavy finoana izay nanao fanolorana momba ny fitafiana. Nazo ny anjarany omaly izay nisoratra anarana isitraka an'izany dia mitafy finaritra ho ny mpivarotra hoe ro vita alohan'ny ainy. Miomansika amin'ny fanolorana ho an'ny toeram-panomanana mpitandrina dia anamafisina ihany no hoe fitafiana mbola mendrika anaovana fa mba mety hoe aminao izy efa nanaovana elaela dia mba te hiova indray misy manana fahafahana an'izany dia atolory aty fa tena mbola ilaina toeram-panomanana mpitandrina ireny fitafiana ireny kiraro indrindra koa fa ireo zanatsika mpiomana ho mpitandrina dia jerentsika isanandro amin'ny fijoroany eny amin'ny alitara ny pilipitra mamangy fahoriana moa dia ho foana mantsiny dekona eny kirarontsika fa io ny hitan'le mitanondrika dia mba azadonoina riavana ny manolotra kiraro fitafian'ny tongotra zany kiraro zany. Mbola manamafy ny antso ho an'ny tafika masina anio tolakandro dia fiofanana pratika tena hitantsika mihitsy ny sary hoe zao zany ny endrika ny tafika masina manomboka ny fandondomana tokantrano satria fitetezana tokantrano izy ity ny fitarian-teny rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano ny vavaka fanomboana ny votoatikafatra ny vavaka famaranana sy ny teny fanaovam-beloma ireo zany no hitantsika ao pratika hoy ianao hoe za tsy niofana tamin'le valomarsa niaraka tamin'ny tonian'ny departemanta za tsy niofana tamin'ny alady farany volana aprily dia amin'izao ianao afaka mandroso indray an'olo tena hiantafika na hiomana anatanteraka izany tafika masina zany amin'izay mety ho fikasana tsara ao anatinao tongava mandrakariva tongava foana miofana fa antsony tompo antsika fiangona zay tena nandray marina ny famonjena riavana ny asa fitoriana ny filazantsara misy azonao atao foana eo ary miasa ny fanahy masina mba havitanao izany rehefa afaka ny teny ianao dia ampiasa ny vavanao mibatabada ny tompo no ny fahasoavany amin'ny alalan'ny fanahy masina ny fanoratenanao no andrasan'ny tompo riavana mitongava raha mbola izao ianao vao mieritreritra hoe mbola tsy nanao an'izany tafika masina zany mihitsy dia efa antsoanao zany tongava dia hitanao hoe aive zay le izy ary tadidio fa fifaliana ny mahavita ny fitoriana ny filazantsara tsy hoe faly satria nandresiny demininy sy ny bebaka fa hoy ny soratra masina voasoratra ny an-danitra ny anaranareo ho antsika efa mpiantafika dia ho ateven'ny tompo ny soratra ny anaranao ho anao mbola tsy nandeha ny antafika
hiaraka amin'ny fiangonana ianao a ho voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Alao hery ariavana ny amin'ny tafika masina. Ny tolakandro amin'ny rora sasany ary ho an'izay tsy afaka andeha ny fiombonana dia mariantsika amin'ny fandraisana anjara ara-bola. Tsy io ihany ny tafika masina tao fa mbola andeha ny farany lavitra dia any amin'ny faritra atsimo ambovombe Kristy rano velona isika sondaparitany fahafito. Tena ilana vola be zany. Zao sika dia efa manangona ka na ohatrinina no sitraka ao atolotra amin'izany tafika masina zany atolory dia n'izao manolotra tahaka ny tompo, manolotra ny fanahy masina. Anao iny dia mba tsititsity io le ariary zatoko omeko tena tsara na firy marobola atolotra ao a dia fiombonana zany riavana ary io ny zava-dehibe. Tsy afaka ianao no ny antony samihafa andao anamarika ny fandraisana anjarantsika ho fanohana izay efa voafaritra ao anatin'ny teti-bola. Izay tsy mandeha dia manohana. Manamafy koa ny antso avy amin'ny voamerany antotanisa mikarakara ny fiofanana mikabary. Amin'ny sabotsy zao amin'ny siviora ny fanompovavana fanombohana sy ny fandraisana ny toromarika rehetra mandritra ny taom-pianarana antsona amin'izany isika raim-pianakaviana. Fa matetika dia na eo aza ny raim-pianakaviana ataovy roneny tsy kabary akory fa fitenenana masom-bahoaka ilana manampy antsika io fiofanana io. Ny kabary indrindra koa dia manampy antsika io fiofanana io. Torak'izany koa isika tompona andraikirizan-tsampana amin'ny fotoana sasany dia mijoro isika mitarika ny mpikambana amin'ny fampitondrana samihafa na mandray fitenenana. Io no hanohana antsika fiangonana amin'izay tena manandrify ny fiangonana amin'izany atao hoe fandraisam-pitenenana imasom-bahoaka. Dia efa vonona ny mpampianatra riavana amin'io no fotoana nolorana azy ireo tongava ametraka zany asa zany indray eo am-pelatanan'ny tompo ary andray anjara mavitrika ho mpiomana amin'ny fitondrana teny imasom-bahoaka. Anio araka ny voalaza teo dia fitondrana mambavaka sy fandorantsika marika fanohanana ho andreo mpiasa iombonana zanaky ny fiangonana eto amintsika. Anankiroa izy ireo dia nidrakitra faefatra no tolo-tanana ho azy ireo avy amintsika tantero am-pitiavana izay efa nomaninao. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra riavana. Amen. Raiso tanteraka aminareo nitsodrantononona amin'ny anaran'ny tompo. Hitahy anareo ny tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavana aminareo ny tompo, hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavana aminareo ny tompo, hanome anareo fiadanana. Mandiana hiasa ao anatinareo ny fanahy masina. Amen.
ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.